Faly manolotra ny arahaba tratriny-taona ho antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana izao ny tenako sy manolotra ny arahaba ho an'ny tanora rehetra manerana Madagasikara, indrindra ny tanora ato amin'ny diocèse ny Taolagnaro. Amin'izay mahatanora zay dia niatrika ny anteny-mera natao tao amin'ny diocèse ny tanora mba ho fanomanana ny JMJ nanomboka ny faha 1 ka hatramin'ny faha 7 ny volana janoary ity. Androany faha 7 no mamarina an'izany anteny-mera izany. Maro mizavatra midinihina tao ary indrindra nafantoka tamin'ny resaka JMJ ny resaka natao nandinihana hoe hatraizany fahafahan'ny tanora hiatrika izany JMJ andiany fahafolo izany. Inona no hetsika tao mba hahafana manampy ny tanora ho afaka manatrika an'izany JMJ zany. Dinihina tao izany rehetra zany ary tsy adino ihany koa ny fiainan'ny tanora ato anaty diocèse. Ahoana ny fomba hitadiavam-bola mba hamelomana ny tanora, ahoana ny fomba hanetsiketsehana ny tanora rehetra any amin'ny distrika sy any ambanivohitra lavitra be any. Ny fanakalo-hevitra tao anatin'izay ny tanora. Na tonga tanora daholo ny distrika rehetra manerana ny diocèse. Misy na tonga 1, misy na tonga anankiray, misy na tonga anankiroa. Fanjava-dehibe dia ty samy vonona hiatrika an'izany JMJ zany ny tanora raha ny fivoriana izay natao. Ary ny fahavitrihana niatrika an'izao fivoriana izao na teo aza ny asarotam-piainana dia efa manambara sahady fa vonona ny tanora amin'ny JMJ. Ka eto ihany koa dia manaintana antsika tanora rehetra maheno an'izao fandaharana sy fanentanana izao mba vonona hiatrika ny JMJ fa io no andro fampizarantsika tanora ela sy ny haona antsika izay tratran'ity valanaretina coronavirus ity ka fotoanan'izao hanararaotana hifampizarana ny soa sy ny mahafinaritra mba ho apôstôlon'ireo tanora namantsika isika tanora. Saorana ry mon père eto amin'ny paroasy Medema Gaga amin'ny Vombeandroy nanome toerana hanaovana an'izao fihaonana izao ary matetika eto ihany no hihaonan'ny tanora rehefa misy zavatra atao saorana azy ireo be dia be amin'izany fahatsorana sy fitiavana ny tanora ny fiangonana izany. Saorana indrindra ihany koa ny ao amin'ny diocèse Foibe nanampy ny tanora tamin'ny lafiny sarandasy tamin'ny fampitirana an'ity anteny-mera ity. Ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao anireo rehetra ary ambina miasa pastoraly ataonareo tsirairay avy. Tsy ho adino indrindra ny eveka tompon'andraikitra. Saorana nanome alalana sy fahefana ny tanora hanatanteraka an'izao fivoriana izao. Maranako ny teniko dia mamerina ny arahaba ho antsika rehetra voalohany tanora ato amin'ny diocèse, tanora eran'ny Madagasikara ary tanora maharaka an'izao haino amanjery izao indrindra miarahaba antsika ihany koa fitasoan'ny Noely ary ilay Kristy tonga nofony no hiainantsika isan'andro isan'andro mandritra ny androntsika rehetra. Any amin'ny JMJ Madafavolo any Antsirabelo rendez-vous saotra antsika rehetra naharitra ny ainy